Samy manana ny fomba hitenena ny fitondrana misy amin'izao fotoana ireo tompona andraikitra eto amin'ny firenena ka mampisahavorovoro ny sain'ny vahoaka malagasy zany. Maika araka izany ny fifanantonana eo amin'ireo olobe isorohana ny sahavorovoro mialohan'ny fikaonandohan'ny pirenena hoy ny mpandinika raharaham-pirenena Nantenaina Rakotomirina. Ny amin'ny andaminana ampirindrana ny raharaha politika eto amin'ny firenena mba hahafahana ihany koa mitsinjo ny ampitso indrindra zany fa ny tokony zorana araka ny tokony izy amin'ny fifidianana dia nanota sosokevitra ny antoko politika misy 5% mba hahafahana miala ao anatin'izao fisavorovoro-kevitra satria samihafa miteny ny filohan'ny alim-panjakana anankiray hoe intérim zao miteny ny filoha anankiray hoe ara-dalàna zao miteny ny anankiray dia hoe tsy ao anatin'ny lalam-pandrenana zao nefany samy mitolona daholo isika ireo ny dikany misy ezaka mila atao zany dia ny fifampiresahana ara-politika. Ny ady sy ny tolona ho an'ny tombotsoan'ny firenena rehetra noho izany mila mampitovy tady donkaga na votanan'i Madagasikara satria tsy hampahomby ny fanavaozana ny tsy fitovo-kevitra sahady. Maika ny fanatanterahana ny fifampidiniana io amin'ny hery politika rehetra eto Madagasikara miaraka amin'ny filohan'ny fanavaozana antony hoy aho dia isorohana no mety ho disadisa rehetra hampalemy an'io fikaonandoha-pirenena io. Averiko mila atao alohan'ny fikaonandoha-pirenena io dinika io mba hahafahantsika mamaritra miaraka ny tokony atao mba tsy haparefo tsy hampalemy an'io fikaonandoha-pirenena io. Fa efana tsy vokatry ny fifidianana no misy eto Madagasikara taoriany tsy fahatomombanana ara-politika sy ara-pitantanana ny seho teto amin'ny firenena ho ny fanamafisana ny sedra fahasahiranana lalina ny vahoaka nandritra ny fitondrana teo aloha ny ampin'ny famoretana sy ny ratra samihafa ka izany indrindra no antony nanambaran'ny vondrona Europeana sy ny vondrona Afrikana fa tsy maintsy miverina tanteraka ao anatin'ny lalam-pandrenan'i Madagasikara izay fepetra fototra hamerenana ny fitoniana. Ny vahoaka no nitaky ary nametraka amin'izao fitondrana izao teo amin'ny fitondrana. Ny dikan'izay tsika tsy nahita fifidianana koa teto fa ny filoha Andrianirina Mikaela moa nandray nandraikitra ny amin'ny atao hoe fanavaozana ny firenena ary tsy mentsiny amin'izany satria ny rahantsika nahita ny fahasahiranana ny fanitsakitsahana ny zoa ny famoretana ny fandratrana ny mpiray-tandazana nisy teto ary isaorana azy ireo ny adidy sy ny andraikitra zay niraisiny. Ny zavatra misy dia tsy azo lavina satria ny fanambarana ataon'ny Union africaine na ny SADC dia hoe retour à l'ordre constitutionnel zany hoe tsy ao anatin'ny lalam-panorenana izany izy. Tokony ho tanterahana mialohan'ny fikaonandohan'ny pirenena ny fifanantonana eo amin'ireo samy olobe mba tsy hamparefo ny fifampidiniana raha mbola misy mantsy ny tsy fitovi-kevitra sy ny tsy fisian'ny marimaritra iraisana dia tsy ho tratra ny tanjona kendrena amin'ny fanavaozana ho ihany ny fanehoan-kevitra. Antitra terina ny fialatsiny tombolasy tongoviavy ny amin'ny fahatapahana vokatry ny olany herinaratra teraky ny fahatapahan-jiro lavareny sy miverimberina ity anosom-patrana amin'izao fotoana izao. Toizantsika kosa ny fampahalalam-baovao makasika ny politika izay siabanga amin'izao fotoana ny toerany loholona satria tapitra ny volana janoary teo ny feptom-piasany anteny mierandolona. Androany nanao fanambarana ny filohan'ny voamieram-pirenena Malotena misahana ny fifidianana na ny seni fa tsara kokoa raha miandry ny fahavitany dinika nasionaly vao irsoana amin'ny fifidianana. Narcisse Karazafy, Mathieu Prince. Tapitra ny volana janoary teo ny feptom-piasan'ny anteny mierandolona ny laza ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana fanjaran'ny seoniny mamolavola sy mamoaka ny tety andro hanaovana ny fifidianana izay oloholona izay efa tokony natao ny 20 Desambra 2024 teo. Nanambara nefa ny filohan'ny voamera Malotena misahana ny fifidianana androany fa tsy mihevitra ny anolotra volavola ny tety andro amin'ny fifidianana oloholona ny seni fa hiandry ny dinika nasionaly sy ny fakakevitra eny fotony. Zava-dehibe ny fianonan'ny feon'ny vahoaka eny fotony raha ny fanazavana ka tsara kokoa raha orin'ny fiaonam-be pirenena vao manatanteraka fifidianana loholoana. Anaotsika ny fikaonandoha-pirenena na ny dialogue national na ny concertation nationale zay anarany ilazana azy ary miainga avy ao amin'io fifampidiniana na io dialogue national io no anapahana izay rafitra rehetra hitondra ny firenena amin'io no anapahana ny lalàna hitondra ny fifidianana. Noho izany raha jereny zay lalatsay napetraky ny fotoram-panjakana zay dia
tsy ety angapa no hoe anolotra volavola teky-andro anatotsana fifidiana rafim-panjakana anankiray na androm-panjakana anankiray a mialohan'ny azahoana ny hevitry ny vahoaka amin'izay fikonan-doam-pirenena zay. Noho izany dia tsy mbola mieritreritra ny anolotra n'izay teky-andro anatotsana ny fifidianana loholona zay aloha ny aveto amin'ny voamiram-pirenena mahalo tena misahana ny fifidianana fa mandringa aloha zany hatreto ny fahefanam-panao lalàna ny dinika ho an'ny fanavaozana ny firenena koa nefa aharitra antaona ny hirany tety-andro andrasana ny mety hotoiny. Lafomba vao afa tanteraka kosa indray ny tokona teo amin'ny rond-point Ampasapito ireo fiara fitateram-bahoaka zotra 194 ny maraina teo no ny fanararaota nataon'ny polisy miasa eny an-toerana raha ny fitarainany. Vokatra izany tapaka nandritra ny fotoana naritra ny fifamivozana teny an-toerana. Niroso tamin'ny fifampiresahana namana ny olana moa ny teo anivy ny polisy pirenena ny coopérative ary ireo solitena ny mpitatitra ankilany manana ny fitakiny ihany koa ny mpanjifa ny anajan'ny mpitatitra fitateram-bahoaka ny boky nandraikitra izay matetika miteraka olana eny an-dalana. Fanampanazavana. Fanasazina tsy ara-drariny sy fitakiana vola miopampana nataona polisy misana ny fifamivozana teny amin'ny rond-point Ampasapito no ny andohan'ny disadisaka natonga ireo taxi be 194 ny tokona teny an-toerana ny maraina teo. Atao anatin'ny toerana voatokana analana ireo olona ireo mpitatitra no napidina mpandeha kanefa nalain'ireo polisy ny taratasy ny fiara ary no takiana vola ray tsariary vao azo ny taratasy raha ny fitarainana. Ny ato nandritra ny fotoana nahitra ny fifamivozana nandritra ity hetsika ity. Polisy centrale tsindriko tsara zay le manao an'le izy fa tsisy polisy afaka ohatran'izay dia dia ny mahavisatroka ny namany eo. Reo zany manao herim-pamoretana be loatra eo. Zany hoe tsy mijery ny zoan'ny voyanziretinay sy ny zoanay. Misy nirandama hoe zao minitra ny aminareo fa eo zany vao hoe tety de ligne eo fotsiny ianao zany dia tapaka foana na afaka ny olona na tsy afaka ny olona dia voasazy foana ianao. Nefa le sazy ataony zareo tsy mba hoe sazy mifanaraka ny any amin'ny centrale ohatra na hoe mbo vitanay fa tonga dia vola be ny takindry zareo. Misy mandoa 4 alina sy 1 hetsy eo 4 alina zany ny alohan-dralahy eo ampitahoriny koa rano hoe manana fito hetsy anga zany ampitahoriny zareo sa zany anisan'ny victime zany na tonga ny zavatra ohatra zao zay zany vao afaka tany dia ny rahonana hogadrana teo rahonana hoe tsisy fampiresana tsony tiry namana fa tonga dia migadra ianao tonga dia migadra zay nampitahoriny anahy teo dia za nakaranaka aty ariva nakaranaka aty tsy navelan'ny hetsika mihitsy le tôbila tsy navelan'ny hetsika le tôbila fa le olona tao anatinay no nahita an'ilay hoe tsisy fadisony tsisy ninninina fa ahoana moa izy natao an'izany zareo tsy afaka ny fampiresana netiko forcé fotsiny le tôbila nakaty anatitra an'le olona nentina dia tonga taty dia niteny tamin'ny pointeur teta ohatra sotrao ny zava-misy eo ambany eo ka zaho raiso to participation ty fa za ody fa za tsy anao tsony fa tsy vitako ty fa raha ty azy ty nampigadrana lo ilamina fa naniny laha ozy izy le pointeur teta tapaka tao ambany tao fanteliny amin'ny lahy zao izy nitapaka ny taraina teto reo bandy reo fanteliny lahy fa inona mihitsy ny tena ataon'ireo polisy eo reo ambany eo reo androany any nefa zany neo fa tôbila tsy latsaky ny 20 ny tompony io are io zay tôbila zay nefa ndraindray miara-mitotony eo daholo dia amin'izay le zareo tsisy fanamariana hoe manaona sy manahoana ny zava-misy eo fa ny anapaka ihany ny fatany. Tonga teny amin'ny tompiantsona ny 194 tetsy mozoleny avy amin'ny polisy pirenena ny fampiresaka tamin'ireo mpitatitra azo atao tsara ny manao fitarainana sy fitorohana ireo polisy miopefy hoy ny fanazavana saingy tokony hanaja ny lalàna mifehazany koa ireo mpitatitra. Fiainam-bahoaka izay nataontsika nanehoantsika mety ho fahatezerantsika za moa tao niezaka nandresy lahatra anareo fa tsy vahaolana manelingelina fiainam-bahoaka fa vahaolana zao fampiresantsika zao ny antsoina hoe vahaolana nitarika niny olana teo iny azavaiko amintsika eto fotsiny ny zavatra nisy efa nisy tatitra nandeha tamin'ny ambaratonga fa misy fiara fitateram-bahoaka 194 nanao fandikan-dalàna rehefa nanao fandikan-dalàna tsy nanome taratasy mpitandron'ny filaminana voalohany olany ekeny zany leferna fandroany olany leferna fantelo nandeha nakaty misy le mpitandron'ny filaminana nandeha dia ampisa le fiarahamonina matotra na eo anivon'ny mpitatitra sy mpitandron'ny filaminana na ihany koa ho an'ny mpampiasa lalana rehetra inona le izy dia mifanajana zay code de la route sy ny enina cahier de charge zay fa rehefa zay no ajainareo inona atao iny mpitandron'ny filaminana ny papianareo tsy mila an'io akory zahay ary manana miaino aloha farany ao anatin'ny politique générale ny polisy
dia miady amin'ny lutte contre la corruption zahay. Raha zany naka vola taminao dada tonga dia torio any amin'ny tsara lalàna. Torio misy bureau afahana mandefa ny doléance anareo eo anivon'ny police pirenena. Manana ny fitakiana ireo mpitatitra ary manamafy ny azy ihany koa ny mpanjifa. Maro loatra ireo endrika tsy fanajana ny mpandeha bus ny fanazavana. Eo ohatra ny fiodonana andalana, ny tsy fanajana ny mpandeha sy ny filazana ireo mpandeha ho briky ka sy vanina eny andalana, indrindra ny tsy fahatongavana eny amin'ny terminus. Sy manao tapa-dalana nefa amin'ilay ora ilaivana an'ilay bus mihitsy izy le manao tapa-dalana. Dia misy indray tsy mandray eny an-tenatenany. Ohatra hoe rehefa manao course maraina zao ny bus dia hoe mpitona briky ozy izy le filazan'izay. Voalohany aloha ny fametrahana ora hoe amin'izao ka hatramin'izao ny faran'ny bus dia tonga any amin'ny farany izy, tonga any amin'ny toerana misy an'ilay olona izay hoentiny miainga any amin'ny terminus dia tonga any amin'ny toerana farany izy, izay vao mandeha mody ny fandraisana olona eny amin'ny area elana amin'ny accident ny tsy mitaza-potsiny fa misy ny fepetra ho raisin'ny kooperativa manoloana ireny tranga ireny raha ny fanazavana nentiny filohan'ny kooperativa misy ny zotra 194. Miala tsiny amin'ny mpanjifa ny amin'izay tsy fanaran-dalàna ataon'ny soferanay sy ny receveuranay fa olombelona moa ireo ezahany ireo mba amporsianay ireo mba amindra anova fomba fanao fa hafa ihany zany mahazo satisfaction clientèle zany. Raha rambarotra angeny ataonay mivarotra toerana, mivarotra service, raha rambarotra io fa indraindray moa ry zalahy tsy dia miraharaha loatra an'izay dia ezahany izy orienteny izy mba heritreritra n'izany zavatra izany. Izahay dia mandray fepetra foana amin'izay chauffeur amin'izay fitarainana ataon'ny mpanjifa. Niverina nandray ny asany rehefa nampiato izany nandritra ny orana aritra ireo taxi be zotra 194. Mbola nitony ariva teo kosa ny fifampiresahana ho fitadiavam-baolana ny arahany teo anivon'ny polisy pirenena, ny kooperativa ary ny solotenan'ireo mpitatitra. Fa vao manodidina ny fanatanjahantena isan'ireo taranja ara-panatanjahantena misedra olana ny tontolo ny kitra malagasy. Samy mitady vaolana ireo mpisehatra na miankina amin'ny fanjakana na tsy. Isaraka izany famisitrahana fiofanana ho an'ireo mpanazatra sy mpilalao malagasy ampiakarana ny lentan'izy ireo. Narcisse Karazafy, Mathieu Princy. Nandalo olana maro ny tontolon'ny kitra malagasy, tsy natao sakana amin'ny fitondrana vahaolana, entina mampandroso ny kitra nefa izany raha ny fanazavana no meny mpitantana sekoly iray mampianatra taranja kitra. Isan'ny anjara biriky entina hampandrosoana ny kitra malagasy ny fanafarana mpanazatra portugais miisa roa, hanome fiofanana ireo mpanazatra sy ireo mpilalao kitra malagasy, tanjona ny anampiana ny traikefa efananan'ireo mpilalao sy mpanazatra malagasy, manana ny hoavy ny kitra malagasy saingy mila tohana hoy ny fanazavana. Fa miezaka hatrany mampivoatra ny ankizy amin'ny eo am-pelantanany raisina daholy rehefa ho mety ho petit baolina tsy akanavaka na ankizy io na coach. Ny fikarakarana manontolo ho an'ireo coachsareo dia izahay no mandray azy. Eny amin'ny terrain synthétique eny Betongolo no anatanterahana ny fiofanana ho an'ny mpanazatra. Raha toka eny amin'ny complexe sportif Ambatolampy tsy mahafotsy kosa no ifampitaona ireo mpilalao voafantina. Isy ihany koa ny fitsirihana mpilalao mahay ataon'ireo mpampiofana portugais roa ireo raha ny fanazavana trano. Maresaka avy any ivelany tsy niakatra fitsarana ho malelatsinainy ireo olona sivy voapanga ho tomponantoka tamin'ny fanafianana fatolona maro atao eo elata any avaratra voan'ny Nizeria tamin'ny volana Jona 2024. Mavesatra ny fampiangana azy ireo satria eloka be vava mifandraiky amin'ny fampiororona. Fanampanazavana. Nentina teo anatrehan'ny fitsarana ny alatsinainy teo ireo olona sivy voapanga ho nandray anjara tamin'ny fanafiana matsiravina tao amin'ny vohatra Eleoata any avaratra voan'ny Nigeria. Voapanga ho tompona andraikitra tamin'ny fahafatesan'olona manodidina ny 50 ireo olona sivy ireo nandritra ny zavantranga tamin'ny volana Jona 2024. Fiampangana fito amin'ny 50 mifandraiky amin'ny asa fampiororona no miandro ireo voapanga ka mety hiaran'ny fanamelohana ho faty na famonjana mandra-pahafaty raha hita fa meloka. Na izany aza no lavin'ny sivila teo anatrehan'ny fitsarana ireo eloka rehetra hiampangana azy ireo. Araka ny fanazavana mpitondra teny filoham-pirenena ny alahady lasa teo dia nanao fanadihadiana lalina ny gouvernemanta nigeriana niaraka tamin'ny fanaraha-masony ireo sampandraram-panjakana isan-karazany mba hamatarana sy hanenjehana ireo tomponantoka.
Ratsaivina nitrangana fanafiana tao Eleoata ny aliny 13 ka hatramin'ny 14 Jona 2024 araka ny fitantaran'ireo tafavoaka velona dia nisy andian-jola amin'ny Tapiadina niditra tampoka tao amin'ilay vohitra ka nitifitra ireo mponina sy nandoro-trano maro. Niteraka fahafatesan'olona anjatony sy fahampitehana goavana izany ka nahatonga fahaterana manerana Nigeria sy teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Nanameloka mafy io trano io ny filoham-pirenena nigerianina Bola Tinubu ka nilaza fa tsy azo ekena ny fandatsahana ka nanome toko fa tsy maintsy entiny eo anatrehan'ny fitsarana ireo tompon'antoka rehetra. Amaranana ny fampalalam-baovao toy ny mahazatra ny tranga hafakely ny vehivavy fohy indrindra eran-tany sy ilay zavamaniry mendrika fo ireo indray no entina aminao androany arahoary. Teraka ny 9 Desambra 2027 taona pour Inde ijo ity amge. Pilolo sarimiatsika indiany ny amge izay fantatra maneran-tany fa vehivavy fohy indrindra araka ny fanamarinana nataon'ny Guinness World Record. Taorin'ny fankalazana ny 17 taona ny 9 Desambra 2024 dia nambaran'ny Guinness World Record tamin'ny fomba ofisialy fa izy no vehivavy fohy indrindra eran-tany satria mirefy 12.9 cm ny tenany. Vokatry ny aretina antsoina hoe achondroplasie izay manakana ny fitombon'ny vatany io afoezana io. Lasa nalaza i amge taorin'ny nahazon'ny anaram-boninahitra tamin'ny taona 2024 ary nanohy ny asany tamin'ny fahitalavitra sy ny sarimihetsika ny tenany. Anisan'izany ny American Horror Story. Nandray anjara tamin'ny fanentanana ara-pahasalamana nandritra ny COVID-19 koa i amge. Na dia eo aza ny fahasamihafana ara-batana maneho ny fiainan'ny amge fa azo atao tsara ny manatratra ny nofinofy. Karazany zavamaniry eo amin'ny Guinness ihany io yakery. Nomena anarana ho fahatsiarovana ny Arthur Francis George Kerr, mpitsabo britanika sady mpanangona zavamaniry ary mpanoratra boky momba ny zavamaniry hafakely. Ny yakery izay tena ankafizin'ny olona noho ny raviny matevina miendrika fo ka izay no ny antsoina azy hoe Lucky Heart na fo mitondra vintana. Matetika dia amidy eny amin'ny tsena na fivarotana lehibe ny yakery indrindra rehefa andron'ny mpifankatina Saint-Valentin satria heverina ho mariky ny fitiavana sy ny vitana tsara. Miparitaka any amin'ny faritra maro ao Azia Atsimo sy Atsimo Atsinanana ny yakery ary hatrany amin'ny Nosy Java any Indonesia. Mitombatra amin'ny 4 metatra ny halavan'ny yakery, manodidina ny 7 mm ny hatevin'ny tahony ary mitondra ravina matevina miendrika fo mivadika, mirefy 9 cm eo ny sakany ary 10 mm ny hateviny. Rehefa tonga amin'ny fahamatorany ny zavamaniry dia mamoaka voninkazo mirefy 10 cm eo ny zavaiviny, ahitana voninkazo madinika hatramin'ny 20 isany yakery. Tamin'ny taona 2017 no nanoritsoritany William Grant Craib voalohan'ny yakery. Ny santiona voalohany kosa dia nangon'ny Arthur Francis George Kerr tamin'ny taona 2017 ihany tany amin'ny tendrombohitra Doi Sitep andrefan'ny Chiang Mai any avaratry Thaïlande amin'ny haavony 703 metatra. Nentina tany amin'ny zaridaina botanika ny mpanjakan'ny Kew any Angletera ny yakery tamin'ny volana aogositra 2017 ary nitombo soma tsara tao izany. Hatreo fiarana tombo kilasy tombovavy mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitsidray veloma tompoko.